Gaso eto amin'ny brigade Ambohimafana toerana misy mitobiny Gendarmerie-pirenena malagasy vaovao aty amin'ny fokontany Ambohimanamora ao anatiny commune Miarina Avaratra aty amin'ny tapany Morimany aty no misy anay amin'izao fotoana izao miaravantsika rehetra manaraka ny fandaharana fiarovam-pirenena ity zany no brigade vaovao arak'izao hitantsika izao izay entiny Gendarmerie-pirenena manakaiky vahoaka hatrany aty fotony zany hoe tsy voatery miandry an'ireo zandary avy any an-drenivohitra any ny eo anivony izay vahoaka ao anatiny setry ny fametrahana fandriam-pahalemana izay fa manakaiky vahoaka aty anaty ala aty ambany ravin-kazo aty no ahitantsika an'izany tokony Gendarmerie-pirenena izany mba hanamafisana ny setry ny fandriam-pahalemana efa tonga aty avokoa ireo zandary arak'izao hitantsika izao amin'ny maha-brigady azay dia hipetraka aty izy ireo ao anatin'izany rehetra izany tafiditra ao anatiny vinany fitondram-panjakana ny olivon'ny Gendarmerie-pirenena manakaiky vahoaka ny fampiroboroana ny fotodrafitrasa izay tamin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana ihany koa ho an'ny mponina tetỳ toerana tatỳ hoentintsika ao anatiny fanadiadiana ny fananana an'izany hoe ity fotodrafitrasa lehibe ity ampahafantarina amintsika ihany koa ny fiainana amin'ny ankapobeny ho an'ireo mponina aty ambanivohitra ety Ambohimafana aty andao ary Zandary manakaiky vahoaka miasa manampy sy mametraka fandriam-pahalemana maharitra anisany tafiditra ao anatiny vinanasa entiny fitondram-panjakana ao anatin'izao fanavaozana izao ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasa sy ny mpitandro filaminana miasa manakaiky vahoaka miaro ho antoky ny fandriam-pahalemana sy hiteraka fampandrosoana toerana iray ambanivohitra ambany ravin-kazo no nitondrany Gendarmerie fanavaozana tamin'ny alalan'ny fiaramentana tamin'ny mponina tamin'ny fanorenana tobiny Gendarmerie no hitondrananao ao anatin'izao fanadiadiana izao. Hatramin'izay dia nitokamonina teo amin'ny fitandrona ny filaminana ny commune Ambadiky Manangana ao anatin'ny distrika ny Fandriana faritra Amoronimany. Raha miala avy eo kely kampona miala nambositra no mitsofoka mankany Fandriana. Lalam-pirenena fa 120.
toerana sarodalana. Atrio fandriana no misy ny toparitry ny gendarmerie. Miditra lalantany, lalandratsy no misy ireo commune Ambadiky Manangana izay ahitana commune maromaro. Toerana ankaiky raha miala avy eo fandriana ny Ambomafana, saingy noho izy sarodalana dia zary dezaka sy atao amin'ny ora maromaro voatody ety an-toerana. Ao anatin'ny fokontany iray no misy an'Ambomafana. Tonga eto ny zandary hiara-monina anampy ary hiaro ny vahoaka aty anaty ala midadasika aty. Lehibe mahaforentsika eto zao raha tsy teo i docteur Edmond Alfred Rakotomalala izay nanolotra mamaim-poana sy ampitiavana ny tokotany aloha voalohany indrindra nanorenana an'izao fotodrafitrasa goavana sy mateza eto ambonin'izany tany izany. Tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehana napetraka Andriamatoa filohan'ny fanavaozana républicaine Madagasikara sy Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra sy mirindra mba ahafahany vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fitoniana, ahafahany izy ireo ihany koa miasa sy mamokatra ka miteraka fampansoana ho an'ny eto amin'ny manodidina aloha avy eo isan-tokantrano ary ho an'ny firenena iray manontolo. Heverina fa hitondra fanatsarana amin'ny filaminana sy fandriam-pahalemana. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy feno ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo zandary izay hiasa sy hiantsehatra eto anivon'ity toparitra ity. Entitra ny ministra délégué raha nanafatra ireo zandary mba hanao ny asa mendrika lavitry ny kolikoly mahay mandray olona hitondra fahombiazana oreharehan'ny gendarmerie miasa aty an-tany lavitra aty. Nanomezana baiko izy eo zany dia hanatanteraka an'izay iraka napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny gendarmerie izay, ary koa hafarana eto sady koa izy ireo mba hitandro tanteraka an'ity fotodrafitrasa izay nandalimy-bola amin'ny karena mipetraka amin'ny dadasika eto mba hampaharitra azy ahafahana manatanteraka hatrany ny asa izay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny gendarmerie nationale. Omena baiko izy ireo hanao ny asa ao anatin'ny fahamarina, ny fahamendrehana ka hifandray amin'ny vahoaka rehetra izay atao anatin'ny commune anankiefatra. Apetraka eto aminareo ihany koa izy ireo satria zanaka rahalahy anadahy iaraha manana ary koa iaraha mitaiza. Ianareo ireo zany mandrasana hitondra ny anjara-bikinareo ahafahana manavao sy manova ity firenentsika ity sy hiady amin'ireo fahalovana isan-karazany. Ao ka ho aizo tapitraka
aminareo ny fanajana lalàna sy ny fitsipifehezana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanompoana ny vahoaka malagasy ary ny fanandratana trany ny hasiny gendarmeria nationale. Fanatanterahana an'izany dia manamafy hatrany ny toromarika izay efa nomeko mba hatratrarana ny tanjona sy ny vina ary ny iraka napetraka ny filohan'ny fanavaozana republika Madagasikara izay misy valo manaraka ireto. Voalohany, fiavaozany toe-tsaina sy ny fomba fiasan'ny tsirairay mba ohatra sy modely amin'ny lafiny rehetra. Ny fanadiovana anatiny sy ny fanatsarana ny kalitao miasa mba hanomezany gendarmeria tongotra mendrika ho an'ny mpiarabelona. Ny fiadiana amin'ny kolokolo sy ny fahalovana amin'ny endriny rehetra. Ny fanatsarana ny fitantanana mba hisorohana ny fandandaniam-poana sy ny fitantanana gabraraka. Ny fampiasana araka ny tokony izy ireo fitaovam-panjakana mapetraka sy ampiasain'ny gendarmerie. Ny fanohizana ireo tetikasa sy fotodrasy hafa efa natomboka fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny gendarmeria sy ireo hery fiarovana sy filaminana. Ary farany ny fanatonana trany ny vahoaka sy ny famerenana amin'ny toerany sahaza azy ny gendarmeria. Dokotera Rakoto Malala Edmond fantatra tamin'ny famokarana UD1 mponina Ambomafana no tsara sitrapo nanome tany sy niantoka ny fanorenana ity toboparitry ny gendarmerie eto Ambomafana eto ity. Mitentina roa lavitrisa sy 20 ambizato tapitrisa araky ny fanambarany raha ny fandanina nataony nanamboarana ny toby. Tombom-barotra izay azony tamin'ny vokatra UD1 izay niparika hatrany ampitan-dranomasina ka nentiny ho fanasoavana ny mpiray-tanindrazana. Nohony mbola mahavitsy ny aty aminay an'izany atao hoe misy dobatrana gendarmerie zany satria misy fandriana fa saingy lavitra ary rehefa neritreritra hoe mahazo manao kosa dia nasiako aty Ambomafana mba hifamendro sy hifanampy amin'ny fandriana. Io kory tsy nataoko hifaninanana amin'ny hafa na nataoko hisakanana ny mbola ho avy fa kosany natao fagnatevenana ny efa vita mba hiadanana ny vahoaka. Sy natao tobobatry ny gendarmerie ho andray Edmond irery izy io fa natao tobobatry ny gendarmerie brigade eto Ambomafana hidroka ny hamamiana ao anatin'ny commune efatra dia ny commune Tatamalaza, commune Betsimisitra, commune Miarinavaratra ary commune Soanakambana. Ny antony nanaovako an'ireo dia agnay dia anisany atao hoe lavitra tokoa zahay ary anisany atao hoe tany tena stratégique tanteraka satria mifanolobodirindrina amin'ny faritra Vakinakaratra zahay ary mifanolobodirindrina amin'ny faritra Tsinanana ihany koa. Tsara dia tsara zany iny sy ny tobobatry ny gendarmerie eto ity ka dia tsorina mazava amin'ireo fa tsy hoe tsy andray Edmond io fa an'ity firenena ity ary hiadanan'ny commune avaratra Tsinanana fandriana. Ny tany zany dia ity zany dia atao hoe an'ny commune Miarinavaratra fa saingy noho ny aisana tsy fisiny tany na mbola tsy nifandinika ny teo amin'ny renivohitry ny commune dia zay malady aloha hiavanana nanolotra tany 2 hektara aho ary nanao ny fotodrafitrasa mbola volako madiodio ihany koa nanaovako ny tragno bureau gendarmerie sy ny tragno hipetrahan'ny gendarmerie izay hiasa eto dia volako madiodio sy nisy fanampiana tamin'ny fanjakana sy nisy fanampiana tamin'ireny mpanao politika ireny ary tsy nisy fanampiana avamina hafa fa tena volako madiodio no navoky anaovana azy teo satria raha natao hoe ny lany teto zany maromaro ihany ilay tsy mahay manisy ka amin'izay maromaro ny tsy mahay manisy zay dia zavatra azo lazaina amin'ireo dia hoe tsy anjaza ny vola nanaovana azy fa noho ny hoe fitiavako ny tanindrazana fitiavako ny commune efatra mba ho lazany ato faritra avaratra Tsinanana district ny fandriana atao Ambadiky Manangana dia mba hiadanany vahoaka majinika mba havahany mody sy mamboly dia nagnorina tanteraka an'ity fotodrafitrasa ity ny tena.
tonga nitokana tamin'ny-pomba ofisialy ity tokoparitra ity ny 14 avrily lasa teo ny général de corps d'armée Bama Marima, ministre délégué misana ny gendarmerie-pirenena sy ny général de division Mamelson Mbinina Nonos, commande ny gendarmerie-pirenena. Manapitra amin'ny rehetra zay nambay anjara feno tamin'ny fanorenana ty fotodrafitrasa ty izay ilainy fampiampalemana maharitra tokoa misonana anareo rehetra tia manoto fa sy manome voninahitra izao fitokanana izao. Tombony lehibe ho an'ny faritra Amorony Mania ny fananana fotodrafitrasa toy izao, indrindra fa ho an'ireo commune aty anaty ala aty. Brigade de la gendarmerie d'Ambohimafana, don du docteur Rakotomalala Edmond, inauguré par le général de corps d'armée Bama Marima, ministre délégué en charge de la gendarmerie nationale, le général de division Mamelson Mbinina Nonos, commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Randiran Tenena Wondore, commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale, et le colonel André Mdjour Jean-Charles, commandant du groupement de la gendarmerie d'Amorony Mania, ce vendredi 24 avril 2026. Ny zavatra andrasany dia ny fampandrosoana dia ao anatiny ny fandriampahalemana. Raha tsy misy ny fandriampahalemana, ahoana moa ny ahafahan'ny faritra anankiray na ny commune iray mandroso? Zava-dehibe ho anay na dia amin'ny faritra sy commune zany ny fisian'izao fanatsarana ny fandriampahalemana zao aty amin'ny faritra, aty amin'ny commune anankiefatra ihany koa. Ho anay fiara-miasa eo anivon'ny faritra sy ny gendarmerie dia efa tsara hatramin'izay, ary vao maika moa misy an'izao zavatra zao dia vao amafisany, vao maika ho amafisana izay fanatsarana an'izay fiara-miasa izay. Ny fanomezana fizarana vaovao efa nisy teo aloha zany ary mbola tohizana hatramin'izao, ary angatahana ihany koa ny mponina ety manodidina izay bénéficiaire mpisitraka voalohany an'izao fotodrafitrasa izao sy ny brigade zao miantso ny vahoaka sy ny mponina rehetra ihany koa ifampizara vaovao. Tsy havita asa irery ireo gendarme reo fa tsy maintsy ny fanampiny ny olona ety fotony no havitana manatsaratsara kokoa an'izay fandriampahalemana izay. Isana commune efatra miarina avaratra Tatamalaza dia tsy misy trary Soanakambana ny tokoparitra ka misy fokotany 80 no ofeheziny ao anatin'izany. Ankoatra ny fitantanana ny filaminana dia anaramaso ny fandikan-dalàna eny fotony ihany koa ireo zandary izay miasa eto amin'ny tokoparitry ny gendarmerie Ambohimafana. Fitandrona ny filaminana aty amin'ny faritra ambadiky manakana satria tokoa moa zany dia tokamonina teo amin'ny lafiny fandriampahalemana miarina avaratra sy ireo commune efatra aty amin'ny ambadiky manakana. Tsy nisy tobina gendarme mihitsy hatramin'izay taty amin'ity faritra ity dia nandritra ny 4 taona misy ezaka natao n'olona tsara sitrapoa sy ny fokotany ary vahoaka aty nanangana zany tokoparitra gendarmerie zany. Zany natao dia satria aty amin'ity faritra aty dia anisan'ny lalana andehanan'ireo mpangalan-tromby avy amin'ny faritra ny Ambohimania iny. Dia anakanana izay firy mpangalatra aty amin'ny faritra izay dia natsangana ity tokoparitra eto Ambohimafana. Ankoatran'izay dia natao ihany koa hanakaiky ny vahoaka ny fisian'ity tokoparitra ity
satria hatramin'izay any fandriana foana ny olona aty amin'ny faritra aty no mitondra ireo raharaha manahirana azy eo amin'ny lafiny filaminana. Ankehitriny dia manakaiky ny vahoaka ny zandary afaka anatona moramora kokoa ireo faritra aty, ireo olona aty amin'ny faritra aty amin'ny lafiny anankiray izay. Tsy natao ho an'ny miarina varatra irery ary ary tsy natao ihany koa ho an'ny Ambohy Mafana ihany koa ity toparitra ity, fa ireo commune efatra aty amin'ny faritra ambadiky Manangana ny nametrahana azy. Tena mamaly ny hetaheta ny olona aty amin'ity faritra ity ny fisian'ity toparitra ity. Eo amin'ny lafiny fitandrona filaminana dia mifanolobodorindrina amin'ny tany fotsy maro lambo ary fandriana ihany koa ity toerana ity. Maro lambo sy tany fotsy zany dia fantatsika ny hasarotany lalana amin'izany, dia mamaly ihany koa an'izay filana amin'ny ireo faritra mifanolobodorindrina ireo ny fametrahana an'ity toparitra ity. Manaona kosa ny fepetra ahafahana manorina tompony gendarmerie toy izao. Ny fanorenana ny tompony gendarmerie dia mandalo atingana maromaro. Voalohany misy ny eo anivon'ny gendarmerie dia misy eo anivon'izay na olona na commune te hangataka azy. Voalohany aloha dia mila fanolorana tany satria raha namboatra trano sika dia mila tany zay. Dia izay fanolorana tany zay dia mandalo eo anivon'ny commune zay zavatra izay. Rehefa vita ny fanolorana tany dia manao fangatahana ilay commune na ilay olona ao anatin'ny commune te hametraka na te hangataka ny fananganana toparitra zandary, dia mandalo amin'ireo zandary aty toerana anadiadina hoe aiza le toerana mahafeno fepetra ve io toerana io. Anatin'izay fepetra zay ny fisian'ny tobim-pahasalamana, sekoly fianarana, dia ny toera pitsaboana ihany koa. Rehefa feno zay dia atao ihany koa fanadiadiana mahakasika ny isam-ponina ny tsy fandriam-pahalemana. Feno izay atota taratasy rehetrarehetra zay dia miakatra makany amin'ny komandin'ny gendarmerie pirenena sy ny ministre délégué ho famaranana an'izay. Dia manome ihany koa zahay ny plan mahakasika an'ilay trano satria tsy mitovy ny plan ho an'ny topoparitra sy ny plan ho ana compagnie. Efa miresaka izay compagnie zay ihany tsika dia ao anatin'ny ho avy ity faritra ity ny fananganana ny compagnie gendarmerie ao fandriana satria fandriana dia district mbola vitsy dia vitsy ny topoparitra ny gendarmerie aty amin'ny faritra, dia tsy ho ela zany dia ho avadika compagnie ny brigade de gendarmerie. Aty ambanivohitra ambany ravikazo manara-penitra raha ny toby ahitana ireo singa rehetra ilain'ny zandary toy ny birao fandraisana sy fanaovana fanadiadiana olona, eo ihany koa ny fitazomana vonjimaika olona izay mety nandika lalàna, na ihany koa trano epetrahan'ireo zandary manao ny asany hitoetra sy monina aty an-toerana aty. Midadasika i Ambohimafana, toerana stratégique araky ny efa voalaza, fandalovan'ireo mpangalatromby na mpanao ratsy avy any ambadimbadika ihany ka ampihena ny tany sy fandriampahalemana ny fisiany ity tobiny zandary vaovao ity. Vao efa bolana monja ny siny aza dia efa azo sampentanana ny fiovana hoy reponina tavaresaka tamin'ny ekipa ny fandaharana fiarovam-pirenena. Teo eo amin'ny efa bolana teo zay efa nisy gendarme tonga taty tao alohan'izay zany ny hoe misy ny hoe alaboatra satria misy dia hoe very akoho ny akoho mamborona zany no tena hoe lasivatra ho an'ilay mponina manodidina satria
dia fiveloman'ny olona moa le hoe raha aty ambanivohitra dia fambolena sy fiompiana le izy dia tao anatin'izay efa-bolana izay efa hoe aheny foana hoe hotokanana dia efa tsy dia nisy intsony le hoe halatra madinidinika ohatran'izay fa ny hoe tena asan-daro aloha izany hatramin'izay aloha izay nahatongavana eto aty vao milamindamina daholo satria hoe zandary mandresana dia izay fandriam-pahalemana izay no tena andrandraina satria ny any manodidina aloha izany fa ny tety izany tena hoe vao nilamina vao nanomboka nisy nyity hoe camp eto amin'ity mbo mafana ty dia efa nilamina mirary an'izareo izany mba hoe havitany adidy satria adidy masina no andraiketany a dia mangataka an'izareo koa mba hoe hiara-iasa amin'ny vahoaka sy hitandro tokoa an'izay hoe fandriam-pahalemana izay satria izay aloha izany ny vaindondra rano zareo angambany hoe hitandro ny filaminan'ny vahoaka eo ihany koa ny hoe fiarahamonina satria fiarahamonina izay no tondra ny hoe fahatamanany zareo ety izany ny fiaraha-miasa angambany dia tsy maintsy misy satria tahatsoroka ny hidinany zareo aty dia tsy maintsy manolo tanana ny vahoaka ao anatin'izay. Salama. Misy an'ilay tokony zandary io napetraka aminareo aty Ambomafana aty. Manahoana ny fahitanareo ny toby io sy le hoe zandary tonga aty fotony aminareo aty? Tsy ho an'ny dokotera rely izy fa ho anay rehetra vahoaka aty Ambomafana commune Miarina Avaratra district-ny Fandriana dia misaotra azy anay makasitraka azy satria nahazo tombosoa izahay aty. Amin'ny ankapobeny nanahoana fandriam-pahalemana aminareo aty hatramin'izay? Hatramin'izay aloha milamina ihany fa vao nisy sao dia raha natahorana be raha nidoritana fa tena lamina. Manahoana ny fiatrena amin'ny fiainana andavanandro izany fambolena ity izao mololo sakafon'ny omby. Sakafon'ny omby? Sakafon'ny omby. Sakafon'ny omby io izao. Lasa misy zandary zany aty aminareo aty Ambomafana aty bebe dia manahoana ny fahitanao an'izay hoe misy zandary izay tonga aty Ambomafana aty? Mahafinaritra reo ko taoko matetika tozoa aho angalaky tay maly sy fapimaly dia tao nitaha bebe aho izy fa tsara no miampesa tongotra dia ngaikeo ro niraisiny dia fandray tsara ngay fa sa misy inona tena mahafinaritra aloha. Le fisiany zandary ve ilaina sa tsy ilaina izy? Hoana tsy ilaina izany mba misy aron'ny tanàna moa zay ve sa ilaina izy tena ilaina tanàna sika satria sa fantatra ny tanàna nohona amin'izao adala. Mivelona sy miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ireo mponina izay saika tantsaha avokoa ary mamelon-janaka sy ny fianakaviana amin'ny alalan'ny asa-tany. Hatreto ireo mponina dia mahavelom-bolo tokoa ny fisiany tobiny zandary Maria satria dia manana antoka lehibe izy ireo ary everina fa hatramin'ireo izay mikasa anao ratsy aza atahotra satria dia efa miara-miaina amin'ny vahoaka ny zandary. Ianao zao miasa aty an-tanimboly ety manahoana ny filaminana aminareo aty Ambomafana aty amin'ny ankapobeny? Milamina ko. Misy an'ny tobiny zandary io napetraka aty aminareo aty manahoana fandraisanareo an'le fisian'le izy? Dia afatana azy dia io efa napetraka an'io dia mety tao hilamina ko efa misy anina fandriam-pahalemana reo vao voatsoritana hozina reo efa hatramin'izay aloha dia milamina. Io moa dia
dia io hita io moa vao maika hilamina ngay izany zao satria tonga eto aminay ny mpitandro ny filaminana. Inona ny ataonao eto ambonimololo eto? Rehefa mpakatramon'olo. Dia ampiakarina eto zao ty dia atao ahoana avy eo zany? Dia ataovy eto zany toy izy. Ho an'ny aomby rehefa amin'ny lohataona. Faly dia faly ny vahoaka ato Ambadiky Manangana rehefa nanimpanjakana alalana ny zandary onony aty misy. Ny fandriam-pahalemana dia atao hoe milamina sy milamina satria sanjay loha sasy la zay mamarara fa ny ankapobeany aloha dia atao milamina. Fa tsy dia vao misy ny hoe dahalo mamaky tanàna ohatrany agny amin'ny faritra sasany. Inona zany mba tena hoe tahitanareo sy andrasanareo amin'ireo zandary tonga aty ireo? Hitahitanay zao dia mba handro fahalemana ny vahoaka fa tsy mba hisy ny eritreritra koa hoe hanimba simba sy ny hangalangalatra ny zavatry ny namana. Ny hafatra azoko ambarany amba dia misaotra ny fitondram-panjakana mahefa voalohany izay naomany lalana ary misaotra ny zandary itoa izay hita hoe tonga tanany fandriam-pahalemana ato amponina Ambadiky Manangana moa zany fa tsy dia hoe mahafanasa amirery fa dia ataoko fa mety lamina ny tany amin'izao fotoana izao manomboka eto. Tobin'ny zandary io tonga eto aminareo eto, manahoana ny fahitanareo ny fihetsem-ponareo zany hoe tonga aty ny zandary? Mahafinaritra be. Manahoana ny fandriam-pahalemana aminareo aty Ambomafana aty? Milamina. Inona zany andrasanareo amin'ilay efa tongavan'ny zandary io? Fa tongavan'ny zandary? Dia maika hilamina fa izay re dia ilanay gendarme ho aho, tena ilanay. Tsy antoka ho azy ireo araka izany izay miatrika ny raharam-piainany ny fisiany zandary hiaro azy aty ankodahoda aty. Io loha zany dia tena mahafinaritra anay ny fandraisana an'izy io amin'ny fandriam-pahalemana eto aminay. Tena andrasanay ilay mba hilamina ny torana aty zany aloha milamina fa rehefa misy an'ireo dia magnategna fa tena maika hilamina kokoa ny torana. Rehefa tsy mandry fahalemana ny tanàna iray dia mijaly mibonina, tsy afaka manao ny raharaha fivelomany andavanandro, tsy misy koa ny fampandrosoana azo atao. Tsy voatery manafatra zandary avy any Amoron'Imanitsony manomboka izao na avy any Andrenivohitra ireo tanàna manodidina aty Ambadiky Manangana fa isana ny asa rehetra ataon'ny zandary ny brigade Ambomafana. Eo ihany koa ny fahafahan'izy ireo mandray avy hatrany ny raharaha mahazo ireo olona izay voakasika ny raharahan'ny zandary fa tsy voatery andeha any fandriana intsony.
araka ny fomba tany nandritra ny 2 andro no niarany ravoravo ny lanonana teto ny vahoaka ny Ambomafana satria dia tena manandanja ho azy ireo tokoa izany fananana tobiny zandarmariam-pirenena izany hitandro ny filaminana maharitra ety ambanivohitra. Kula
Mafana no naorina ny brigady ny gendarmerie pirenena ao anatiny ilay sandary manakaiky vahoaka ametraka fandriampahalemana aty fotony isana commune efatra ity brigady ity izay ahitana misy Miarina Avaratra, Betsimisitra, Tatamalaza ary Soanakambana. Ahitana fokontany 80 zany no fehezin'izy ireo ao anatin'izao brigady vaovao izao entina hatrany mametraka fandriampahalemana manampy kokoa sy manakaiky vahoaka aty ambany ravikazo aty. Ireo hevitra hafa kosa no entina aminao amin'ny manaraka ato anatin'ny fandarana.